mianatra eo tongotrao. Fifaliana ho andray ny miarahaba antsika rehetra zazakely namako. Tratry ny taona vaovao daholo sika rehetra dia maniry mba ho zaza endrim-pakatoa ianareo hitombo fifaliana isan'andro, hitombo fitia amin'Andriamanitra sy ny olona. Ny zazakely indray no miaraka amiko izany mandritra an'ity taona ity manomboka eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 taona. Ny lesona ianarantsika dia momba ny famoronan'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izay ny lohateny. Fa andao aloha hiaraka hivavaka isika, akambana daholo ary ny tanana dia ahondrika ny loha, akipy ny maso. Andriamanitra, misaotra anao izay fa notahianao dia nomenao taona vaovao, nomenao sabata vaovao ihany koa. Maniry izay mba ho zaza endrim-pakatoa mandritra ity taona vaovao ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tamin'ny voalohany ny lohatenin'ny lesona ianarantsika rankizy. Misy teny natao ho tadidy ao amin'ny Genesis 1:1. Genesis 1:1. Izao ilay vakin'ilay izy hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Mora kely tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nahary ny lanitra sy ny tany. Andao ary miaraka mamerina izay nge sika rehetrarehetra. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Bravo! Arao ange ny tantarantsika fa tsara be, mipetraka tsara daholo. Izao alaivo ny tanana anankiroa dia tapeno ange ny masonareo. Mahita ve nareo sa tsy mahita? Tsy mahita, maizina be. Dia ohatran'izany ange ny tantaran'ity tany siksiraka izy tamin'ny voalohany maizina be, tsy mahita inona. Maizina be mihitsy. Dia nanao drafitra Andriamanitra, nanao programa izy, andeha ataoko mahafinaritra be ity tany ity. Dia namolavola zavatra mahafinaritra izy ka nandritra ny 1, 2, 3, 4, 5, 6 andro dia ny zavatra vaovao foana noforon'Andriamanitra ho an'ity tanyntsika ity. Mbola tsy nisy an'iny lanitra mangamanga tsara tarehy misy rahona fotsifotsy be iny dia tsy nisy rano be, misy trondro na baleine na misy sambo mandeha eo amboniny. Mbola tsy nisy an'izany fa mbola maizina be. Dia tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tadidinareo ve izay rankizy? Inona nataon'Andriamanitra tamin'ny andro voalohany? Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Bravo! Ho toizantsika indray ny tantarantsika amin'ny manaraka fa mametraka ny veloma mandram-pioana indray amin'ny manaraka indray. Ny voalohan-teny dia miarahaba manokana ny ankizy kely rehetra tratry ity taona vaovao ity. Jesosy aneran-kizy homba ny fiainanareo manokana ka dia ho zaza endry eo amin'ny Kristy tokoa anie ianareo mandritra izao taona vaovao izay nomeny anareo izao. Fifaliana ho ahy ny miaraka mamitina eto ny lohahevitra voalohany izay niarahantsika nianatra tamin'ity taona vaovao ity. Izany lohahevitra izany dia mitondra ny lohateny hoe tontolo iray vaovao. Tontolo iray vaovao. Andao ange ho averintsika ny andalan-teny izay nataontsika tsenjery. Hitantsika izany ao amin'ny Romanina 1:20. Romanina 1:20 fa ny fomba ny tsy hita dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Ary fa ny fomba ny tsy hita
dia niseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Romanina toko voalohany andininy 20. Izany andalan-teny izany rankizy dia mampatsiahy antsika sahady fa Andriamanitra dia namorona antsika, ary amin'ny alalan'izany famoronana nataon'Andriamanitra izany dia tian'Andriamanitra ampitaina amintsika ilay tena toetran'Andriamanitra tiany ho fantatsika. Iza tokoa moa Andriamanitra? Andriamanitra dia ny anarany atao hoe mpamorona, satria izy no namorona ny zavatra izay tsy nisy teo amin'ny fiainantsika ankehitriny anefa dia hitantsika izy ireny. Mety ho be da be ny fanontaniana mipetraka ao an-tsaintsika rankizy hoe iza ireny namorona ny kintany? Fa nahoana ireny no nisy ny rivotra? Dia sahiran-tsaintsika manontany an'izy ireny, avy aiza ary no nahatonga ny olombelona nanoty? Fa ireny dia voavalintsika izy ireny rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra isika. Vao manokatra ny boky voalohany ao amin'ny Baiboly isika dia mahita ny boky ny Genesisy izay midika hoe fiandohana. Ao amin'izany boky izany no hitantaran'Andriamanitra ny asa famoronana rehetra izay nataony ho antsika. Rehefa nanao famoronana ange Andriamanitra dia tsy niasa irery izy tamin'izany fa tahaka antsika izay manana ankohonana. Iza ireny no hita ao anatin'ny ankohonantsika? I Dada, i Neny, ny Zanaka. Dia ohatr'izay koa Andriamanitra. Misy ilay atao hoe ny ankohonan'Andriamanitra tany an-danitra izay niaraka nanao famoronana taminy dia tsy iza io fa ilay Andriamanitra iray, ny anarany atao hoe Jehova. Izy no ray izany. Dia ao ilay Andriamanitra Zanaka dia tsy iza io fa Jesosy. I Jesosy ilay nanana ny asa manokana dia ny famonjena antsika. Ary ny fahatelo rankizy dia ny fanahy masina. Ny fanahy masina izay mibitsika ao an-tsain'ny ankizy kely rehetra, manome fahendrena ary manoro izay tsy fantatra rehetra ho azy ireo. Ireo atao hoe personne telo ireo dia niaraka nanao famoronana ho antsika mba hitondra fahasambarana ao antsika. Dia ny fanontaniana mipetraka ary fantatra hoe inona daholo ireny nataon'Andriamanitra rehefa namorona n'ity tany nisy antsika ity izy? Tamin'ny voalohany izy dia niteny hoe misy mazava. Izany mazava izany no nataon'Andriamanitra satria rakotry ny aizina ange ity tany nisy antsika ity dia fantatr'Andriamanitra fa ilayntsika mazava dia nataony mazava. Andro voalohany no nanaovany an'izany mazava izany. Tsy nijanona teo anefa izy satria ny tanjon'Andriamanitra dia ny ahasambatra antsika dia nitenitra izy rankizy tamin'ny andro faharoa aoka isy ny habakabaka. Ny habakabaka izay maneho ny rivotra. Efa nahita ny rivotra ve tsika io? Ny rivotra dia tsy hitantsika maso kanefa kosa dia tsapan'ny hoditsika. Indraindray tsika io matsapa ohatran'ny mangatsika. Ny rivotra ange no mitondra an'izany antsika izany. Ary indraindray tsika dia matsiaro misy zavatra mitsotsoko izany manodidina antsika nefa tsy hitantsika maso. Raha mijery ny ravinkazo tsika dia mihetsiketsika izy ireny. Ny rivotra no mahatonga an'izany rehetra izany. Tamin'ny andro faharoa no namoronan'Andriamanitra ny rivotra rankizy rehefa nanao ny habakabaka izy. Tsy nijanona teo nefa ny famoronana fa rehefa nieritreritra teo ny ankohonan'Andriamanitra dia Andriamanitra ray Zanaka ary ho fanahy masina dia namorona ny tany izy tamin'ny andro fahatelo. Izany hoe tamin'ny andro fahatelo izany io tany izay hitsahantsika maina io no noforon'Andriamanitra. Tsy nijanona teo ny tany fa hitan'Andriamanitra fa mahafinaritra indrindra raha asiana décoration. Dia tsy inona fa ireo loko maro samihafa tamin'ny alalan'ny zavamaniry ka dia namorona ny voankazo Andriamanitra, namorona ny voninkazo Andriamanitra, dia namorona ireo zavamaniry rehetra izay ataontsika sakafo Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany ho antsika voariny. Rehefa vita ny andro fahatelo dia hoy izy Andriamanitra rehefa tonga ny andro fahaefatra hoe andaontsika hamorona fahazavana. Fantatrareo ve ny fahazavana?
Ny fahazavana lehibe izay noforoan'Andriamanitra dia anisan'izany ange ny masoandro anisan'izany ny kintana ary ny volana. Izy ireo rakizy dia manana ny asany lehibe tokoa eo amin'ny fiainantsika, indrindra fa amin'ny fahamantarana ny andro, ny ora, ny taona. Izany namoronan'Andriamanitra n'izy ireny, ka ny foronina izany lasa nisy ny maraina sy ny hariva, dia nisy ny hoe ririnina, ny lohataona, ny fahavaratra, dia nisy koa ny volana hoe janoary, febroary. Tamin'ny alalan'izy ireny no namoronan'Andriamanitra ny fahazavana izay hitantsika ankehitriny tamin'ny andro fahaefatra. Rehefa vitan'Andriamanitra izy ireo dia hitan'Andriamanitra fa mbola tsara koa hoe tsy mijanona amin'izay fotsiny fa dia namorona ny vorona ange Andriamanitra sy ny trondro tamin'ny andro fahadimy. Izy ireny dia nataon'Andriamanitra hitsiditsidina aneo akanto ny zavaboary izay noforoany. Ka nampianarina izany tsika ny zavatra izay noforoan'Andriamanitra tamin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahadimy. Tanjon'Andriamanitra dia hitondra fahasambarana ho antsika rakizy izy ireny, ko andao ary ho tsarovatsika izay noforoan'Andriamanitra ho antsika satria maneho ny toetran'Andriamanitra. Dia Andriamanitra ilay fitiavana, Andriamanitra ilay masina, Andriamanitra ilay marina, Andriamanitra ilay mahery, ary Andriamanitra ilay be indrafo ho an'ny ankizy kely rehetra. Ko andao ary ho ankasitrahantsika Jesosy fa nanao famoronana tontolo vaovao mahafinaritra ho antsika. Ho santatra ilay tontolo vaovao izay omanin'i Jesosy ho antsika any an-danitra izany rakizy. Koa dia maniry ny ankizy rehetra ary hideran'Andriamanitra ny amin'ny famoronana izay nataony. Dia mametraka amin'ny veloma mandram-piaona ho amin'ny manaraka indray. Veloma daholo rakizy. Miaraba ny tanora mantoanto rehetra, ireo 13 taona sy 14 taona rehetra. Miaraba ny rehetra, natratra ny taona vaovao ihany koa, dia mirary soso fahombiazana ho antsika tsirairay avy. Lesona voalohany indray isika. Izay ny anarantsika nandrisy ny herinandro izay nitondra lohateny hoe ireo fanjakana roa. Ny andininy izay natao hotadiana nandritra n'izany fianarana izany dia izay hitantsika amin'ny taona voalohany toko fahaefatra andininy fahaefatra. Ndeny rahantsika mamerina izany anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Ny anton'ilay hoe fanjakana roa dia misy ny fanjakana hita maso sy ny fanjakana tsy hita maso. Ny tsirairay avy ihany koa dia tsy maintsy manao safidy ny amin'izay fanjakana ho arahany. Ilay fanjakana iray dia miezaka ny hitarika anao ho amin'izay ho an'ny tenanao. Fitiavan-tena no manjaka ao amin'izany fanjakana izany. Fa ilay fanjakana iray kosa dia manana ny fototra iorenany dia ny fitiavana izany. Ary azo antoka fa Andriamanitra ilay fitiavana no filohan'ilay fanjakana. Ilay fanjakana iray izay tsy an'Andriamanitra dia mety hoe manome anao zavatra mahafinaritra kanefa tsy maharitra izany. Ary maro amin'ireo olo malaza, ireo olona izay manana ny maha izy azy na dia hoe nanana ny voninahitra aza, dia maro amin'izy ireny no tonga mifankivina lalina ary mety ho lasa amin'ny famonotena mihitsy. Fa ilay fanjakana iray kosa izay fitiavana no iorenany dia manome anao fahasambarana. Ny fototra dia ilay toritenin'i Jesosy teo an-tendrombohitra dia ny hitantsika eo Mateo toko 5 izany. Misy fahasambarana maro ao ary ao anatin'ny Baiboly manontolo dia misy karazana fahasambarana izay anasako anao ny andiniana izany fahasambarana izany. Fa anisan'izany ny hoe mamela heloka ianao dia sambatra. Mety hoe tsy tsapanao izany fa rehefa ataonao ilay izy dia tena mahita fahasambarana tokoa ianao. Andeha ny tantara iray ianao hoe nisy mpanjono anankiray. Rehefa nanjono izy dia nitapotapoka teo amoron-dranomasina teo. Natsatony teo ny aratony
dia nandrinandry teo izy ny tany nandro dia nisy mpandraraha iray nandalo dia gaga nahita azy hoe fa inona ny ataonao matoritoreto fotsiny fa tsy miasa dia inona nefa ny tombontsoa azoko amin'izany io izy dia niteny ilay mpandraraha hoe raha miasa ianao dia mahazo vola betsaka dia lasa mividy arato matanjatanjaka ianao na mandeha sambo lehibe kokoa dia hoy ilay mpanjono hoe dia inona ny azoko rehefa avy eo dia mitantara izy hoe mahazo vola betsaka ianao dia mitety n'izao tontolo izao dia hoy ilay mpanjono hoe dia inona ny azoko izany rehefa manao an'izany dia nanomboka tezitra ilay mpandraraha hoe tsy mandinika ny hoaviny mihitsy ity olona ity dia niteny nefa ilay mpandraraha hoe rehefa mahazo vola betsaka ianao dia mitety an'izao tontolo izao hoe tsy miasa intsony ianao fa matoritory eo amoron-dranomasina fotsiny dia hoy ilay mpanjono hoe fa tsy hitanao ve hoe inona ny ataoko izao tsy efa matoritory eto amoron-dranomasina ve izao indraindray tokoa dia misy ny fahasambarana izay tsy hitan'ny hafa fa ianao no mahita azy fa ity fahasambarana izay ao amin'ilay fanjakana izay miorina amin'ny fitiavana ity dia hananantsika fahasambarana be dia be eny fa na dia amin'izao fotoana izao ary tsy voatery miandry ho tonga amin'ny fiavian'i Kristy fa izao dia izao dia azontsika ataony manana an'izany fahasambarana izany ka andeha ho ianarantsika ary manomboka izao ny fahasambarana izay atolotr'i Jesosy izay hitantsika ao amin'ny Matio 5 dia hiainantsika izany fahasambarana izay atolotr'i Jesosy izany hifidintsika eo amin'ilay fanjakana izay atolotr'Andriamanitra ao antsika. Izy akory tsy miteny hoe tsy hisy zavatra manahirana antsika eo amin'ny fiainantsika raha manaraka an'izany isika mety misy ny zavatra manahirana kanefa fitiavana no antony ireny ireny ary fitiavana izay mitarika antsika ho amin'ny fahasambarana dia miratso ny tanora mantoanto rehetra ary hanao fampiarana tsara ny amin'izany fanjakana izay atolotr'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy izany dia hanana ilay fahasambarana izay atolotr'Andriamanitra antsika isika dia miratso indrindra ary ho amin'ny manaraka indray. Mianatra eo tongotrao